5:20. Genèse 45:13. Genesis 5:20 dia 5:30 mibautizou na nome de Jesus. Genèse 45:13. Hoje me tem sorota masina manao hoe dia ambaranareo amin'ny katy ny voninahitro, dia ambaranareo amin'ny katy ny voninahitro rehetra aty izy izay rehetra efa hitanareo koa mandehana faingana ianareo ka ento midina aty katy. Josefa io. Josefa rehefa dia anisany nanaovany rahalahy sotasotam-piaina. Mianonany rahalahy izy, namidiny rahalahy ho andevo, nankalainy rahalahy. Or nefa ny arakaraka ny nankalana anazy ny nisandatra izy. Mitovy aminao ihany, arakaraka ny liananao homenao hita, arakaraka ny kalananao homey feno posinao, homenao tahin'Andriamanitra. Ho aminao izy amin'ny fahasoavana zany. Dia rehefa niraisiny tsara ny rahalahy, fa tsy nanaiky mity Josefa hoe satria izy gagné be na lasa général na lasa patron, zany no tena loza ny rehefa ny be n'olo te hanam-bola nefa vitsy kely n'olo mazaka vola. Doziny tsy dignitsika ho anao. Ny sasany zany mbo mahazo moto fa nginginginy karigny. Ny sasany zany mbo mahazo poste tsaratsara fotsiny dia fa miova olo-gafa. Za dia milaza aminao fa ny tena dia pastera mandraky zegny. Na iny fa soavana mbola ho avy akeo pastera mandraky zegny. Ary miaraka aminarikety fogna za fa mbola velonegny. Amen, ha? Dia mba tokony zany koa ianao. Fa betsaka rehefa ny mahazo valom-bavaka tonga dia tsy hita. Tonga dia tsy hita. Sasany zany raha benao zarazara amaly. Sarotiny nanjara. Sarotiny tahin'Andriamanitra. Ny sasany mbo mahazo vazaha fogna fa tsy mahay tahiny tongotry iny foana. Antida vazaha iny. Ay tumpony na rin. Sabi ko, may nasa pagkiko. Genesis 41. Tenga zazan mamingavino, asa pamangiko vanminingino. Namura nasa mijurufona asa mialam Jesus. Kurang bazar di kanu mampet fenomeno tinggi mandraksi. Fasa yalangan rek reform new fenomeno. Genesis 41 42 à 45. Amin'ny anaran'i Jesosy mibautizao manao hoe dia nesorony Farao periny tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa. Alleluia. Alleluia. Dia nampitafiry rongony fotsy madinika izy ary nasiany rojo volamena ny vozony. Dia nampitaingeliny teo anatin'ny kalisiny faharoa izy ary ny vahoaka ny andro teo alohany nanao hoe mandoaleha. Ary motendreny ho mpanapaka ny tany Ezipta rehetra Josefa. Alleluia. Alleluia. Ary hoy Farao tamin'i Josefa, izaho no Farao. Ary raha tsy niteninao dia tsisy olona netsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Ezipta rehetra. Ary nataon'ny Farao hoe Zafenata-Panea no ananan'i Josefa, dia nomeny azy Zasenata zanakavavy Potifara mpisorona tao ona ho vadiny. Ary Josefa nandeha nitety ny tany Ezipta. Ary amin'ny andininy 5:50 55 ary ambany ary. Ary rehefa mosarena ny tany Ezipta rehetra dia nitaraina nangataka hanina tamin'ny Farao ny olona. Ary hoy Farao tamin'ny Eziptiana rehetra, mankalesany amin'ny Josefa ary izy holazainy aminareo, ary izay holazainy aminareo dia ataovy. Alleluia. Nalefa tany Josefa tany zany ny pouvoir rehetrarehetra. Nidelégué ny président Farao tany Josefa ny fahefana rehetrarehetra. Genesis 40:21. Genèse 42:6. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josefa no mpanapaka ny tany sady izy no mpivaribary tamin'ny tompon-tany rehetra ary tonga ny raharan'i Josefa ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany. Alleluia. Io zany rehefa matetika maro ny olona tsy mazaka fisanatana.
Jereo fa misy olona raha mbola tsotsotra ny fiainany tegna vitany manokana Andriamanitra. Raha mbola sahirana izy tsy tapaka izy mandeha am-piangonana. Hitanao foana izy amin'ny intercession antoine. Hitanao foana izy isaky maraina vaovao. Hitanao foana izy isaky ny zoma fadiany. Hitanao foana izy lady maraina lady hariva. Fa rehefa manomboka mivoaka mpandresy izy, efa manomboka tsy hita izy edy. Ary raha mitalino taiza mahita excuse. Io aneriavana toujours valable. Ary tardio fa raha ianao olon'ny fialan-tsiny lava dia zany lazanao fa tsy tian'ilay lavitra ianao zay. Ny olona tian'ilay lavitra dia mila mandresy ny excuse. Fiainananao fenoy succès fa aza fenoina excuse. Raha anao zany miasa amin'ny toeram-piasana anankiray ka excuse foana ny mameno ny antonao rehetra, sarotra anao ny azo promotion. Dohatrizay koa mitotono ara-pana, raha olona milaza fa tena te hivavaka marina amin'Andriamanitra nefa mahita excuse lava amin'Andriamanitra, zany lazanao fa sarotra be ny andeha ilazana hoe hitombo ara-panahy. Ianao tsy olo marary, tsy olo manino fa matanjaka tsara, fa tatoato ianao nanomboka nahita excuse amin'Andriamanitra. Mieritreretanao ary afatra ho anao izy ekezan'io. Fandalovana eto ambony ty tany ity, ary ny fiainana eto miovaova, mivadibady. Noho izany, anao foana mifikitra n'Andriamanitra ny minina zavatra mitranga. Aza vela ny fisangatanao mihitsy no ampiaina ny fiainam-bavakanao. Aza vela mihitsy hoe arakaraka ny anananao vola nanomboka tsy hita ty am-piangonana ianao. Aza diso hevitra ianao hieritreritra fa rehefa nandroso ny asa mandrarana atao ny egna ny fahitananao taty amin'Eglizy. Raha tianao ahanitra ny fahombiazanao, aza miova mihitsy manoloana ny fitiavanao n'Andriamanitra. Raha mba jerevantsika zao ny toeponao, atraiza ny tena fatrany zany atao hoe fitiavana n'Andriamanitra ao anatinao zany. Mila hita foana io raha lasiana vavy. Mila aseho foana hoe za dia lehilahy tia n'Andriamanitra, za vehivavy tia n'Andriamanitra. Aseho an'Andriamanitra fa tsy aseho olona. Benabe moko ny olona tia ny aseho an'ny pastera fa izy dia tia mivavaka. Tia ny aseho an'ny pastera fa izy dia manompo. Aza aseho anahy fa aseho an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra ny ampiditra anao an-danitra fa tsy za. Raha ny sitrapoko anareo jiaby ndray tafiditra daholo. Fa izy tompony lakile miditra. Noho izany aminazy ianao manao contrat rehetrarehetra, fanjara mampianatra anao fotsiny hoe reto raha tian'Andriamanitra reto raha halin'Andriamanitra reto raha mahasolena n'Andriamanitra dia anjaranao hoe manatantena. Alleluia. Ka ny zavatra anankiray mila ianarana antsika isanao raha tiatsika tsy hiova mihitsy tsika ndana tandremo tsara ny olona manodidina anao. Izao tontolo olona manodidina anao, anao mizao io, zao olona manodidina anao. Ndraindraiky ravana antsika tsy tokony hiova olo-kafe, fa ny manodidina antsika ny manova antsika. Jereo tsara fa raha mbola zéro ny fiainanao, tsisy olo tena mamonozana. Fa rehefa manomboka mandroso ianao, manomboka mivoatra ianao, ny fahombiazana tokony dia miantso namana. Ny namana nefa tsy voatery ho namana tsara daholo. Fa misy an'izareo namana ratsy. Namana ratsy. Sanana toerana anankiray raha vao hita misy manga masaka tiako ny voasanao, tonga ho azy akeo hatramin'ny lalimaitso, vitsika, lalitra tsotra, fanenitra, kalalao, avy eo daholo. Dia ny fahombiazana ndraika miantso raha marobe, miantso karazana namana. Miantso karazana namana. Isa karazana raha nitsovana fahombiazana. Ka anao zany mila mena tsara ny amin'izay olona manodidinanao. Mikonto betsaka rehefa anio. Ary izay no mamaritra anao hoe ahery hatrany anao ny fiainana. Misy ahery avana zazavehivavy tokony mba ho tsotsotra kely, tokony mba ho endy, fa minamana amina drilana izy. Ainao drilana ia tangatriky. Rego ny conseil anazy ataovy an'izao kia, ataovy amin'ny fanaovana azy ia. Ianao nge aza miveraka ane ianao e.
olo io mba maty mahitsy la zay fa miveraka ndraiky be ohatran'izany namana ary misy namana na agnaty fiangonana karan'io mba samy tovolahy ihany fa viafo ndraiky raha tondreny manana miseray manana ranabavy manana ranabavy zareo amin'io fa manana vaty zareo daholo ranabavy ireo olo tsy menatra am-piangonana mba aloha fa baraka re vileke fa mazalo tsy fantia fagnanarana isan-karazany efa nono zany mangery mariny ery zala ko angery lavidavitragno mangery aloha to dia atao mahitsy kora tsy raha tsy angeny mangery mariny mihitsy efa misy telotelo efatra zay no fampiresaka tamiko no ny adalana mpiara-mivavaka ny tsendenany mivavaka adalana mpiara-mivavaka mahatonga na tsy mandeha mivavaka ary nanefa ny olo re aminahy daholo ny conversation jare za io koa no maregny raha aminahy izy ka mbola tsy iova amin'ny toroteny ka izy anio mila hosora mipotana na faloky mbola miova tantena aitomany anareo atsarany mba samy mamilamy tsara am-piangonana ndraiky mizalaka fagnajima ndraiky da itombany anareo jereo tsara ny magnodidina anao dia tegna kivo reo olona reo tsy mandeha mivavaka tsy za ozy pastera ozy tegna mba te hise concentré am-piangonana fa i olo zany ozy kofa mahita anahy dia zafy mitsikitsikiriny asa mandeha miboaka mandeha toilette zany olo dia fa rahiny zary ahy fiambelany zare zay olo mivoaka fa amin'ny ilany ato dia misy miambagna ananjy koa vareo anareo da mitompany enany ny mamodidigna anao mikonty betsaka atonga anao ahery na atonga anao kivy ka raha olona tsy milamina daholo mamodidigna anao dia mety ho kivy lava ianao sady tsy mampita zavatra regny olona tia miresaka negatif regna za mba akekeziny fa tsy mampandroso misy ne olona vo miresaka anao ohatra projet dia magnakivy anao foana ny atao ary miresako tamin'ny alahady ho an'ilay teko mba aza be resaka io fa io ane mavoanareo be resaka tsisy raha tsy zadrany tsisy raha tsy korany raha mba ty iresaka sy voantony ny fomba iresana fa tsy hoe ty ilaoeky ianao dia milaoeky na mpianavatsika Jesosy fa indreo izy tahaka ny menarana fa indreny menarana dia izy mangina mora izy tahaka ny voromailala famorany voromailala dia izy be fitiavana fa haitsika tsara zay principe zay raha vo olona zany bebe resaka dia aloha tsy minamana aminazy tsy mampanoso zany raha resaka zany nampanoso fa maro olona azo voana da hitombo anao a ka raha mba mitanitsika ianao zao izy azao ny olo mamodidigna anao misy zao karazan'olona manana fahazarana mitondra takitra tsy manjary asa mafy eona aminao zay problème anay anao ka problème anay misy mpiara-miasa aminay zao efa ny problème atoko anareo vo miditra bureau za mandregny dia problème anazy fô raha tanagesa anao za mandeha aminandro hafa aza mbo miteny problème mety mbo raha tsaratsara ndraiky mba ataovy regny tadiniky andehanako miasa tio zao tsy hitandregny problème nao fo volaniko karaha zay izy ka misy olona zatra raha karan'izany iresany aminao dia resaka problème mialan'izany lazan'olo maty mialan'izany tantara fiainan'olo mialan'izany andeha hitondra mauvaise information tsy mampanoso zany da iny Jesosy ane ianao karaha tianao anao tsy iovaova amin'ny fanompognany tompo fa hijory tsara mba fidiony olo mamodidigna io ane moa mba apetrao foana ny question hoe raha misy olona tia anakaiky anao te hinamana aminao na tonga olinao mba mimetraha question ino diany tonga mba haninona izy zany mba apetrao zany fa azafany mivangivanitika aminazy foana mihinana composé ny olo mahafaty tsy mantsy lavitra folo mariny fo raha ndeha hamono anao ny olona ino ny teknika dia manakaiky anao izy
raha andeha andramanao io la ina ataony mandeha marigny izy ary tadidio fa ny fifampikasoana dia miteraka fifindrana toetra. Na olona te hilamina karakory ianao raha mifampikasokasoka amin'olona tsy milamina, tsy maintsy misy toetra ny olo iny tafapitana. Mba diserneo tsara. Izy ny lazaram-panahy mba hitanao izy mba manao marainalina ohatra. Satria misy mokolo enjana be rehetra, tsy karalahy, tsy karavavy, tsy karanada, mba hitanao ve izy mamaky baiboly amin'ny mahara-panahy azy ohatra. Inona ny apport metiny aminao raha ara-panahy izy toga aminao. Mandini ianao. Misy olona tena mahay miresaka, mahay magnaratsy, mahay magnativy, mba hatonga anao io. Enganianao mba tsy io. Fa Jesosy ianao. Anatin'izay zavatra zay raha tianao koa ianao tsy iovaova, mila fiomanana. Mila fiomanana. Anao ve zao mba vonona ho an'izay te hanambady ohatra, mba vonona ny hanambady ve ianao? Sao dia verinao fa orokoroko foana izy. Maro raha manina amin'izy io. Hainao ve mba vonona anan-karena? Mba vonona ve ianao ho any an-danitra? Alleluia. Zaho fataoko mandeha velively zany. Zaho zako atao an-danitra io. Zao zany ranoky. Zao mila homanina daholo io. Amen. Fiomanana. Tena vonona ve ianao? Sao dia ianao maika fotsiny. Maika te hisandratra. Maika te hanan-karena. Jerefa ny olona maika rehetra mahita problème fa. Izy zao hitantsika tamin'ny Josefa teo. Josefa vao nahazo vision to dia maika ny tantara tamin'ny rahalahy. Nataony rahalahy nahita fahaizana mihitsy. Zany koa Mosesy, rehefa nanomboka fantany Mosesy fa manana antso izy anafaka ny zanak'Israely, maikamaika miadiva ny Eziptiana anankiray ny vonoiny dia nafara tamin'izy nandosika tany anaty ala. Fiomanana. Io ngeravaka mahatonga ny vanim-bavaka nandray taraiky satria hitan'Andriamanitra fa na isika aza tsy tena mbola vonona amin'ilay izy. Faly fotsiny sasany angataka vola amin'Andriamanitra. Izy aby raha tsy magere na 1 million de francs dia fa tsy voagere. Za zao nahita zavatra sakamizany amina namana maro. Satria misy olona nire mba miparegny. Zahay paster mba mangataka mba mamezy fond. Megna fond izy. Dia mba esehena ny sasany mba amiana amin'ny tany izy nanakory tsy zay nakafa izy zany tsy vonona fa anao amerdiny. Anao angahoany raha. Izy aby tsy vonona amin'io. Tena vonona ve ianao? Raha mbola tsy vonona amin'ny zavatra anankiray, aza maika anao zavatra. Tagnitoby ianao. Alleluia. Zay nahatonga an' Jesosy nilaza amin'ny Jaona 16:12. Jaona 16:12 ozy Jesosy hoe mbola manana zavatra maro tokony lazaiko anareo ao izy. Fa saingy ozy mbola tsy zakanareo ankehitriny. Tsy zaka. Dia mbola tsy vonona amin'ilay révélation mpianatra. Ka anao ve mba tena vonona? Atsikarakaraiky moa samy manana zay menimeny agnaty tarafony ao. Samy manana zay zavatra iriny amin'ny fiainana. Dia apetraka ny question, tena vonona amin'ny zavatra ivena. Alleluia. Ny zavatra eken'Andriamanitra mitana ao fiainanao dia tsy misy afa-tsy zay zakanao ihany. Zay mahatonga sasany amina fanambadiana io mahazo antidah, satria antidah ihany mety aminao. Tomany izy mba azo le zay, zanao tsy manjeny anandro mihitsy le zay. Efa antitrantitra fo, le papapi fo. Ireny zany mety aminao. Ka manomboka zao anao mba mivonona, mba misy préparation na zavatra mila ataonao. Egny Jesosy atsika. Sasany zany ao ty hanambady fa tsy mba miprépare, mba mikarakara vata. Kofonkely tsy ty andalà. Gomba be magnani maimboely. Tsy menatra. Tsy mba hitahitanao amin'ny tany vavatsika madi be koa io. Anao miala van-drano mba magnanova madi. Tena dary paster.
Tsy anaty darza fa mivôny ranomary. Tonga eto anao mila ampianarina raha jiaby. Dia magagaky anao ifofony heliky iny zany tsy regniny tompony. Fa ataoko zany miditra bakany iny mamamamamamama. Regninao mety hoe misy fofony raha hafahafa. Tain'i Jesosy anenao. Fanontaniana anankiray apetrako aminao, mahavita mihety ve ianao rehefa misangatra? Sa anao le lasa misy fery ao anaty valikely regny rehefa misangatra? Vitanao ve ny mihety rehefa misangatra? Misy agnarevana olona rehefa tonga na fisaratana tsy azo atonony, tsy azo arabena, tsy azo jerevona ela. Ia, mahavita mihety ve ianao rehefa misangatra? Sa miova olo-kafa? Tadidiko zay nandeha tany Afrique du Sud andray andro faela. Nandeha namonjy conférence internationale tamina fiangonana anankiray. I pasteur io manana mpino efa ny 15,000. Zany isana mpino. Tsy miara mivavaka karaha zany 15,000 personnes mpino ranety. Ary zareo manana fidirana betabe. Fa io i pasteur mihitsy mitsangana maravarana. Izy mandray olo, izy magnatitra olo amin'ny plasiny, eto anao izy. Izy zany fanitreteny, tegna nianarana zavatra be da be. Fa tsy hoe izy pasteur dia tsy mizakazaka tsara be, tsy mimoe. Misy moko rehefa pasteur tsy mimoe, tsy mitsika. Fa va olo mivangiky amin'azy, aleluia. Anao zany mimoe amin'azy io, amen. Fa zany tena hitana izy tsotra. Mifandray amin'olona, mandray olona, tsy miavo. Na mpino-tsotra iny resahany. Zay zao tena noentiny niaraka taminazy mihitsy misy fotoana. Tompony iny mba hitahinao mba hatonga anao tsy iovaova. Mahatonga atsika tsy voaova natranga zavatra koa dia arakaraka ny degré na seka ny lalovantsika. Inona ny seka lalovanao? Hitanao ny zanak'olo sahirana tsy sarotin-draha. Satria fa zatra fa sahirana izy. Degré na seka lalovanao. Izy io zany rehefa nanendray dia ampandanoovana antsika zavatra sarotra, ampandanoovana antsika zavatra mafy, ampandanoovana antsika regny karazan-javatra isan-karazany regny mba hamolavolana antsika. Misy ireny sasany tena zisika tany am-ponja mihitsy karaha nataova Josefa io. Tany anaty fonja. Miaraka ny lomano zany hoe gaka zany. Tao nahitana an'izany hoe mihinana kaza piky. Tao izy mihinana bokala. Tao izy miaina andreo karazan-javatra isan-karazany hoe ohatrany ahoana fomoezana gaka. Ia. Tegna voavolavola izy. Sy normal labera na zaka fisandrana. Fa ny olona tsy voavolavola tsy mazaka fisandrana. Misy olona na izy hely be io voamenao vola ray etsy dia mamotamo. Tsy tadidiny nalalambenao dia amin'izay. Omena ray etsy fo. Tavela garokery io. Tena marina zany e. Ia. Misy olo tsy mazaka an'iny ava. Tsy latsaka ambany zany ianao raha ohatra ka mba mianatra mety. Tsy manova anao zany. Misy fotoana zany amin'ny famoarana. Raha mba mitsikitsiky aminao ma zany ka nisy volaka anaty posiko tato, tsy miova kodiny volako iny. Raha niara-abanao za na mba niresaka taminao, tsy manaova ny vola anaty posiko iny. Ny fanitrenitena tsy mamova anao zany, vao miara mananatra anao. Tozo ny Baiboly izay manitry tena masaka. Amen. Kasa mba ngengena riavana na be vola be mo, na nianatra be mo, na manambady vazaha, na manambady afrikana mo, na manambady filikana. Na manambady bavatena mo, kasi ngengena. Kasa mba mahikovana zavatra. Aleluia. Enao ny tokony hanaova zavatra fa tsy hovana zavatra. Amen. Mas tsy zany. Imagineo mena mampalahelo be ianao ohatra volany nanovanao. Anao ny tokony hanaova vola. Amen. Mampalahelo be zany.
Ny sasany aloha vao mandeha hely mipetraka la réunion avao 2 mois dia tsy mahita teny gasy kaka 2 mois miovatra amin'ny lelany magnitsy teny créole kokoa mafibe manontanian'olo zany andatsika gn'aranampano c'est quoi ranampano roa vola ny alany dagrito izy c'est quoi le ranampano tsy tonga dia hitanao mihitsy hoe olo mampalahelo danake mba remarquenao fa presque reo mpanakarena reo enjana be reo raha ifandrain'olo mpanakarena raha tsy mivolana izy jiaby fantany daholo na hatramin'izay olo farany kely ka hatramin'ny faran'olo maventy iresahany daholo c'est normal izy raha feno rena manodidina anazy tsy zany atsika liabana fa mbola voavadina directeur tsy izy directeur mivadina dia mangenigeny izy madame Tale olo zaza ataona José tena izy madame Tale zaho izy ataonao Christine zany e madame directeur tsy mety aminazy zany koa tsy atsovona amizay miova olo ka ny any Paul apostole zao dia ninaraka zavatra be mihitsy rehefa manamaky ny tantarany Paul apostole zao nisy taona izy ao 2 Corinthiens 12:11 2 Corinthiens 12:11 io zay tsy latsaka noho ny apostole sasany ao izy mbola ngengena be zany satria vao tonga tamin'ny aposte tsy latsaka noho ny apostole sasany ao izy fa ary amin'ny 1 Corinthiens 15:9 1 Corinthiens 15:9 nety nianatra nanetry-tena Paul satria mafy be angaretin-draha nahazo azy tao fa izaho izy dia kely indrindra amin'ny apostole nova lenangazy amin'ny 1 Corinthiens 15:9 izaho izy dia kely indrindra amin'ny apostole ary tsy vitan'izany amin'ny Efesiana 3:8 nedinidina izy Efesiana 3:8 dia ozy izy Paul apostole izaho dia kely indrindra amin'ny olona masina tamin'ny voalohany izy le plus grand apôtre avy eo izy nampiaina teny le plus petit apôtre dia avy eo jerevety fa kely indrindra amin'ny olona masina amin'nampindrany ka ozy kely indrindra ary ny afara amizay ao amin'ny Timothée 1:15 Timothée voalohany 1:5 tonga tety ambony tany izy Jesosy Kristy amonjy ny mpanota ary amin'ny reno izy izaho voalohany tonga dia nisokajiny mihitsy ny tena hoe mpanota tsy hoe avy nisy ratsy manjary nanono na hoe mpagnano ratsy manjary izy fa hitany loatra ny faiblesse hitany loatra fa olona kely izy hitany loatra fa olona mitsotro izy zany riavana hoe manety tena alleluia ny zavatra anankiray koa raha tianao ianao lasa olona tsy miovaova mianara foana mba ho modely amin'ny zavatra rehetra amina fomba fiteny anao zay tokony modely hatramina fitondran-tena anao tokony modely na any amin'ny toeram-piasana naiza misy anao ato am-piangona atsika ino mba modely mba asehonao ato l'eglize indro mba modely asehonao anisan'ny fitondran-tena tsara avany mametraka foana hoe za dia Jean modely tsara amen jereo fa Jesosy Kristy izy mihitsy no nanasa ny tongotry ny mpianatra voalohany niaraka nandeha zareo teny an-dalana fantatsika tsara nga mao za fa ny Israely mbola hoagny ianao ndray andro mba midoka amin'izany tanàna zany vovoka be foana ny fotamena tany mena be reny daholo tanymbany ary tamin'ny fotoana io tamin'ny fotoana tamin'ny ministère Jesosy teto ambony tany tsy mbola nisy kiraro fermé ohatrany reto fa kiraro sous forme na kiranily kapakapa reny nanaovanjareo mazava ho azy dia tongotra foana koa nefa ny atao fa tsy hoe mandeha tomobile na mandeha iny mazava ho azy tsy maintsy maloto le tongotra tsy vovoka fo iny nefa le nikorotiny Jesosy ny sasany tongotra olo maloto ny sasany ary na izy anaty kiraro mbola mifrome indindra fa raha tsy tanaty kiraro enjana be ny loto misy tao fa izy mihitsy mba levilevi sanantsaina zany zavazaresako anao zany
Ary ny zavatra mitranga tamin'io satria efa zatra zany reto mpianatra reto rehefa tonga amin'ny toerana anankiray dia efa misy anlevo mandinika eo. Satria niasana anlevo tamin'ny testamenta taloha dia mpanasa tongotra. Misy anlevo zany efa miandry eo manasa tongotra rehefa iny tonga izy le alainy fifoazana tahaka indray. Dia ino izy ianao ny zava-misy tsy teo le anlevo mpanasa tongotra mifanilika amin'izay zareo le volona. Tena betera mihitsy dia ahoana zany dia izy zany manasa tongotra anahy. Aloha ray basta mba hanasany ianao zany fatako lahy ny lasaka tamin'nyboetra-potako tamin'nytany. Tsy nety zalahy ifanasa tongotra. Dia izy ao zalahy amizay hoe izy ny lehibe amintsika. Nanontaniany zareo Jesosy mihitsy le resaka zoro moa ny tena maventy aminay ity moa. Dia hozy Jesosy mantsy anjareo izay teo lehibe aminareo ao mpanompony izay kely indrindra. Ary niaraka tamin'io dia naka lamba famohana Jesosy sady nanasa ny tongotra ny mpianatra. Rehefa tonga tamin'ny Petera ndraiky moa zany dia nifamaty mba hoaka moa Jesosy amareo ndray dia eo nasa tongotra tsaba rariny koa re zao. Dia hozy Jesosy tsara mahazo antsara agnamiko alahy rehefa sasako ny tongotra lahy. Dia hozy volanaiky amizay alefa aso ary dia manila ray masasana hatramin'ny loha hozy nareny sasana hatramin'ny lohany ndraiky aveo. Nefa tamin'ny voalohany itsananay ko sasana ny tongotra fitsarabelantsika nike izy. Izy reny fa Jesosy mihitsy ny nanao modely voalohany. Engany ianao mba modely koa. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Ary jereko ny fanatetenan Jesosy amin'ny Jaune 5:19. Fa ny zanaka ho tsy manao na inona afa-tsy hitany ataony ray. Jaune 15:19 misy an'izay. Alleluia. Alleluia. Fa iny tompo ianao. Amen. Ary misy lava ny karazana voninahitra mila refizena. Misy karazana voninahitra mila refizena. Raha fantanao zany ianao fa andeha hamonjy fivoriana amina toerana anankiray ka mieritreritra ianao mbola mety misy olon-dehibe ho avy eo ka nasain'olona ianao andeha hipetraka dianin'olo mba miteny ianao aleo foana zay entona satria anaty sainao ao hoe sao dia misy olo maventy tonga eo andeha hibatainy ndray koa anao alanakeo afindrano. Zareo ve zany misy karazana voninahitra mila refizena. Ny sasany zany vao miaraka aminao anaty tomobily dia efa midevana ke fora tiany. Tsy fahalalam-pombany izy io ndraikindraiky. Fa aleo aberan-tegna raha mba tenen'ilay olo hoe hiaraka aminao za mbo metsara velany tsy hely mba vafara andreo manao sokafy. Dia anjarany amizay ve miteny hoe mandehana ty aloha ty. Ny sasany vao hoentinao anaty tomobily dia efa midevana ke fora tiany. Karaha le zaty devana reny izy. Mafia aminahy paster akory raha mariny ke misy fotoamantsika zany a mianatra manety teny ianara. Amen. Fa nandehanao misolosolelaka mandeha parmi aloha ke aselo andeha parmi avana any tsy raha karan'izany taranao ka. Ao amin'ny Asy ny Apôstôly 10:25-26 Asy ny Apôstôly 10:25-26 nisy fotoana saika andohalika tamin'ny Petera i Cornelio. Satria nahita ilay zava-mahagaga nataon'i Petera, nanasitrana marary, nandroka demoniaky, nanangana olo maty. Dia saika nandongalitra mihitsy Cornelio. Fa izy tsy nanaiky. Ka za zany ianao ny riva dia mamporisika atsika aneritena foana ninonina mitranga. Amen. Asadino fa rehefa misandratra ianao dia ny olona rehetra tia hanararoatra anao daholo. Zay ke mahatonga ny ohabolatsika malagasy hoe miomby mahia tsy dia lafonana. Mahatonga zay tangomana vahiny misy ampango manjaroanina aminao koa. Fa ny tany tsisy raha manjaroaniny tsy andehanan'olo. Mifampiazana miantso mpanararoatra ararotin'olo ianao. Be da mety tena trazanaka ohatran'izany.
mialoha niara-iasa amin'olona apetrahan'ny condition. Zay ny volaniko takeny raha misy olona hoe tonga manodidina anao, tonga manatona anao, mametraka izy tena tonga eto mba hanino izy. Fa misy rehefa karazana hoe tonga aminao mba ny andrava anao fotsiny. Izy zany izy ela be zany mitady foana ahoana fomba andravako an'ity. Dia moa dia ataony namana ianao. Zay no natonga nagnano fanambarana indray andro hoe tous les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Tsy hoe miavo, tsy hoe mangahaga fa tsy maro nama. Maro olo fantatry fa tsy voatery ho maro nama. Azonao ve zany? Fa amintsika matetika riavana dia zay olo mba mahay mikorana dia fa lasa namana. Zany daholo ny olona. Satria misy mieritreritra fa rehefa tem-piangonana dia miova fo daholo ny olona ty. Misy drangin-draha aty tompo. Izy dia nivolvolana dia raha manaraka viavina dia ny toalety ny volety tonga dia. Dia magnano sary misatra dia tsy valana njareo misy nefa ampiangonana. Dia volonjareo nefa tsy mataotro eglizy. An'olo zay mamidoko iny Trans Express an'zala tonga jusqu'à ty. Nizala aloha raha mba engaviko nareo mbo miahana nareo izy mbo fantarina miahana ioane ernity moa dia mbandezy korana hoe Jesosy ianao. Aza tia manakaiky olona fotsiny na tsy fomba fanagnadyany tsara na matatra tsara dia tsy ny olona rehetra mitsika aminao io faly aminao daholo. Ary mianara koa mba aza tia magnambanimbany olona, aza tia magnambanimbany olona, mandehana ny fitiavana, aza mihevi-tegna ambony noho ny hafa, manetetena. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Satria rehefa ao ambadiky ny fanambinan'Andriamanitra misy andraikitra tsy maintsy raisinao foana. Amen. Ao ambadiky ny fanambinan'Andriamanitra misy andraikitra tsy maintsy raisinao. Derrière chaque bénédiction il y a toujours de la responsabilité. Misy zavatra tsy maintsy atao antony amezan'ny tompo anao voninahitra, amezanao vola, amezanao fahaizana, amezanao promotion, misy responsabilité andrasany ianao. Efa mitaniana Petra, nataonao ve le responsabilité? Dinio kely sao dia tafalatsaka anatina frériany ianao. Ary azadino mandrakizay ny olona fantanao fa mananisy soa fiainananao. Amen. Mendry rehefa matsika be adiny ny olona nanisy soa fiainanantsika adinotsika. Dinio sao dia tafalatsaka anaty frériany sy avonavony ianao. Anjaranao mandinika ny tenanao. Alleluia. Alleluia. Ary raha azonao atao mba aza manaiky mihitsy agnatin'ny journée anankiray raha tsy namaky baiboly mba farafahatanao mba nientoroteny. Amen. Anisany zavatra tiako mba hitezana antsika rehetra zany mba hananantsika fahazara. Na za paster iray mandrenonare io raha tsy maintsy mientoroteny anankiray farafakely misanambo. Amen. Tsy maintsy mamaky baiboly. Ka magnino anao vao tsy titandreny? Efa volaniko eo rehefa mirano magnatonga andro paster Zino io ampidiro toroteny karitanao tsy raha ny wawa fo mameno izy ko. Niny sasany zany vao magnino telefona dia fa redika. Redika. Redika mba izy moa fanina redika izy. Fanatisme sakely dalana. Mba asivy toroteny. Tegna teneno mihitsy paster Zino mba toronao hoe titre moe. Izy koa vindy anao mihazo vola bebe izy io. Amen. Amen. Azy mba zatry malakaraha bôtry io boka. Io koa problème atsika hoe. Koa fa rampy an'olona koa fitamiana sasany atao bôtry fô. Izy inga tsy toloteny dala. Manomena ena fahaly. Tagna atao bôtry fô irreguliera. Zany izy lasa manana anaraka matao bôtry.
Matetika rehefa mandola rehefa tahina dia tia metraka différence foana izy amin'ny hafa. Misy olo manana mauvaise comportement karan'izay. Asa mba maniky hiova ry havana fa mamijoro tsara. Mangatà mihitsy amin'Andriamanitra manoka aloany ery mba tonga anao tsy hiovaova mandrakizay. Amen. Mba manana karazana attitude tsara toepo mendrika mba tsy hovana fananakarena. Na tsara karakory ianao, na ratsy ianao, na olo karakory ianao, aza miova. Alleluia. Ary mamengava ianao za amin'ny agnarany Jesosy, aza mba maniky ianao sotomin'olo ihany vavakakaty very ianao e. Dia manatoro anao zazy. Aiza koa hitanao raha karanto? Raha manjary be karanto. Misy teny matetika rehetra dia minandraky manjary fo hitako anazy. Zany voalohany tsara andramon'olo fa andramo. Hoe manjary raha akaty. Ary za dia miteny an'izany koa mbola kako anao mivavaka anao tsy rava zany. Misy fahasoavana tsy maharava mandrakizay azy. Amen. Hitahin'ny tompony ianao ary dia tena mba mampirisy anao za miorena tsara, aza miova. Aza manaiky dokidokin'olo à gauche à droite ianao, aza manaiky ianao tenin'olo, aza mandeha mivavaka koa hatramin'ny mandehananao tato ve mba fa nahita zavatra hafa tato ianao. Hatramin'ny mba ninonao toro-tenintsika ve na eny zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Zavatra manangana anao mitoritsika anao eto. Zavatra hatafita anao, zavatra tonga anao mpandovan'ny lanitra zany no omeko anao eto. Mino fa mety aminao zany. Mba hitsangana antsika hiaraka mba hisaoran'Andriamanitra. Tokony anao androany hariva mba hivavaka manokana tena mety hivavahatra hoe Jesosy ao mehoery hoe za mba tsy hiovaova mandrakizay. Asa anaty amin'ny fiainanao mba hiara hivavakantsika azy. Tompo misaotra anao zay. Mankasitraka anao zay ty hariva ity satria nomenao fampianarana. Nomenao lesona zay mba hahatonga ny iorona tsara ny fanomponan'Andriamanitra. Nandray tokoa zay dada malala le kado variana. Nandray zay tado anay-panahy. Tado tafiditra anaty fangatsiatsiana. Ao toko reo zay tsy mazaka fisanana. Ao reo zay tsy mazaka voninahitra. Mehoery zay Jesosy satria nahinao Jesosy Kristy ary mbola nanasa mitongotry ny mpianatra. Nampianatra ilay zavatra isan-karazany. Nasehonao anakeo fa nanisandra salamy ahoana ary Josefa mbola vitanao nanafatra hoe mba lazao any amin'ny kaky ny voninahitra. Tompo azavela ny voninahitra hanova any amin'ny olo-kafa. Azavela ny fampiazana tonga ny hemotra ka tsy handroso intsony. Ampio zay Jesosy eo. Tario zay mba iorona foana amin'ny fanjakanao sy ny vanim-ponanao. Misaotra tomponanao. Mideranao zay. Mivavaka tomponao anarivo mba hitoetra ao anatinay le esprit de loyauté. Mba hanjaka ao anatinay ao tompo zany mijoro foana ninona amin'ny trano. Misaotra tompo. Misaotra fanamasina. Naverina eo anao fiderana fankasitrana laza sy voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Desana Jehovah, Viana Tesotinu, Vatanyaniu, Mayani, Mazakizaturi. Yes.
reto vahoakanao tompo mba hijoro ary ho fitaovana ampandrosoana ny fanjakana. Zany tompo mba hetaheta mba ho ampiasainao reto zanako ara-panarety. Modely foana izy naizanaiza misy azy. Aina nety tena foana izy tompo no fahasoavana amin'ny anarana Jesosy. Amen. Fazao toerana azy. Amen.